Ty misy tanàna iray miaraka amin'ny reponina aminy. Samy miaina malalaka izy ireo ary manatanteraka ny zavatra atao amin'ny fiainana andavanandro afa-tsy ity olona iray ity. Maro ny zavatra tiany atao nefa tsy azony atao. Te hotody lavitra amin'ny fianarana izy, te hiasa nefa tsy afaka. Sarotra aminy ihany koa ny hahazo fitsaboana ara-dalàna. Sahirana izy na dia nivezivezy eto Madagasikara, firenena nahaterahany sy nonena ny fianakaviany efa taona maro. Vao maika moa izany hoe andeha hivoaka ny ivelan'izany. Ny olany dia satria izy apatride na tsy manan-tsata, izany hoe tsy misy firenena manasokajy azy ho toy ny teratany. Tsy afaka manao ireo zavatra fanaontsika amin'ny andavanandro izay heverintsika fa mandeha ho azy izy. Antony mahatonga ny olona ho lasa apatride ohatra ny fisiany ny fanavakavahana atao amin'ny vehivavy izay tsy afaka mampita tsy misy fepetra ny zoam-pirenena amin'ny zanany na amin'ny vadiny, na ny fanavakavahana atao amin'ny sokajin'olona sansasasany noho ny fiaviany na ny finoany. Eo ihany koa ny faniliana vondron'olona nonona teto Madagasikara efa-100 taonany izay tsy nahavita ny fandray tamin'ny tany niaviany nefa koa tsy nahazo ny zoam-pirenena malagasy. Mihoatra ny 10 tapitrisa ireo olona apatride maneran-tany ary Madagasikara koa dia voakasika izany. Tsy rariny raha amin'izao taona 2020 izao mbola misy sokajin'olona tsy manan-tsata toy izany. Fotoana izao hitondrantsika vahaolana ho azy ireo.